zay ny amin'iny fa tsy emitra fahotazonina ny daty ndraiky amin'ny roapolo ny volana aprily anaovana ilay hetsika tatitra ho an'ny vahoaka tanterahan'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko mpanohitra raha ny fanazavana azo dia eo am-piomanana tanteraka amin'ireo hetsika izay ho tanterahana ny solombavambahoaka araka ity fanazavana ity. Nanamafy ny député avy ampanohitra fa hanatanteraka ny tatitra iombonana ny sabotsy raika amin'ny roapolo aprily ho avy izao. Mitoy ny fanomanan'izy ireo izany araka ny nambara ny député Tim Ravelonanosy Mamitiny. Hanatanteraka ny tatitra ny solombavambahoaka ary misy tatitra iombonana izay iarahana ka ny député raika ambin'ny folo miaraka amin'ny Tim sy ny Mapara eto Antananarivo no hanatanteraka izany eo amin'ny hôtel de ville eo Analakely izay moa no tapaka fa hanatanterahana izany tatitra izany ary amin'ny mahatatitra azy dia izay zava-nisy tamin'ireo lalàna no laniana tato amin'ny antenimieram-pirenena no ampitaina amin'ny vahoaka ary tena azohan'ny vahoaka ny mahazo an'izany. Noho ny mahazava-dehibe ny lalam-pifidianana araka ny fanazavana no anaovana ny hetsika miaraka fa tsy ny janonana tamin'ny tatitra isaky ny distrika tsirairay. Noho ny filan'ny vahoaka ny fanazavan-tsaina dia ilaina tokoa io tatitra iombonana io fa raha tatitra ataon'ny tsirairay dia fa samy manao any amin'ny distrika avy ka tsy voalohany ilay tatitra fa noho ny mahazava-dehibe an'ilay raharam-pirenena tato ato mahakasika ny lalam-pifidianana dia nanapa-kevitra ny Tim Mapara ny solombavambahoaka avy amin'ny MMM iarakisika ary ny indépendant hoe ndao tsika iombona dia atao ray ny tatitra. Araka izany dia tsy miempotra fa mitoy ny fanomanana ataon'ny député mpanohitra izay hanao tatitra amin'ny mponina Antananarivo ny sabotsy raika amin'ny roapolo aprily ho avy izao.